Vatsim-pana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavako sika tompoko. Ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, tsy ho fohanany zanak'ondry any misaotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Zany no entinay iderana sy amizam-boninahitra anao ry mpanjakanay, tomponay amin'izao maraina vaovao izay nominao anay zao. Fitiavana lehibe zany ary manaterana ny fisaorany rapoeran-tsaina ny amizay rehetra mbola iveranao anay satria fantatra efa mivelatra manoloana anay ny fitiavanao. Ka na inona ho ataonay dia fanamariny anao fa tsy hamelanay io rery. Makasiraka ny amin'ny tompo-pahasoavana nomenao anay hatramin'izay ary indrindra nazahoanay hery vaovao indray handre ny teninao. Fa na izay tady hanapotika ny fifandraisana Jesosy, mihevitra famahery ianao, poteo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, dia mba teza hiara-iasa aminay. Matoky Jesosy fa ho amasinao, ho amarinao ny teny izay ho afafy, fa ho voninay sy ny anaranao. Aleluia. Amen. Dia ampitovana amintsika mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'ny Salamo fa 3:15 no vatsim-panahy nomeny Tompo ahy soanao androany. Salamo fa 3:15. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany mangetana tsy misy rano. Amen. Lohataona andeha tao Madagasikara ankehitriny ry havana, ary efa tokididitra amin'ny fotoam-pahavaratra, saingy hatramin'izao dia miantona tanteraka ny orana, ary dia mafana be ny andro ary tena maina ny tany. Manoloana izany toetrandro zany ary dia indreo misy mpianatra vitsivitsy mivoaka ny efitrano fianarana, mitangorona ampifaliana manodidina an'ity fatsakam-bahoaka mba hisotro rano amin'ny alalan'ny tanana kely anankiroa izay mitambatra. Fa hoy Jesosy indray andro teo amoron'ny fatsakana iray hoe izay re misotro rano ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Mietaeta ara-batana izay miverimberina mandrakariva ry havana, dia sary ny fahasambarana izao tontolo izao izay ivelany fotsiny ihany no sady tsy maharitra ka tsy afaka manome fa afapo-tanteraka ifon'olombelona. Ny marina mantsy ry havana dia mila mity isika ary mila tiavana. Mila fitiavana azo antoka izay mitondra fiadanana no sady tsy miova anio ampitso ary mandrakizay. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany anefa no afaka mamaly izany etaeta lalin'ny olombelona izany. Ary izany no ilazana amintsika hoe eto amin'izao tontolo feno korotana sy mandiso fanantenana izao ity dia aleo mitodika any amin'Andriamanitra, mahita azy ary matsapa fa tena mahafantatra antsika sy tena tiantsika izy. Andriamanitra izay namorona ny olombelona irery ihany mantsy no afaka mamaly ny etaeta-pitiavana ary manome fiadanana feno amin'ny olona no ariana. Toa mahafinaritra ery ry havana ny mahita ireto ankizy falifaly mandidy ilay fatsakana, mifanampy ka ny iray mihazona ny vava-paopy miva, mandritra izany kosa ny anankiray no misotro amin'ny alalan'ilay tanana. Avy eo dia sady velom-bolo ery no ravoravo miaro satria afaka etaeta. Ry havana, fotsy mba iritsika koa ve ny anandrana ny fahasambara izay ho tian'Andriamanitra sy miaina ity fiainana be da be izay atolony ho antsika, ahafahantsika etaeta, afaka hozaraintsika amin'ny manodidina antsika ihany koa. Ary izay no mahatonga Jesosy antsoantso hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Ary dia gaga ny vahoaka izay mitenenan'i Jesosy an'izany, misy heriny mantsy ny fampianarana ka tonga ny olona ary ny rehetra ny avany rehetra any mba hiaino azy, satria tsy mbola misy ny teny zavatra manohina toy izany
teny marina sy matanjaka ary manakery. Fa ina moa no nambaran'i Jesosy avy any Nazareta io ry havana? Resaka momba ilay Andriamanitra be fitiavana tsy manam-pahatamperana sy marina tsy hita fetra izay mijery sy miaino zanaboary ary miaino izay tia azy ireo izy. Ary niaraka tamin'izay dia nahafantarana hoe nahoana ny sain'olombelona no mijaly, nahoana ny fony no mbola mitady zavatra tsy mitsahatra, mbola manketahita lalan-tava satria mbola lavitra ilaleo rano velona izy ireo. Ary mba halalan'ireo izay feno tebiteby, ireo izay ory saina sy kivy, ireo rehetra izay atopatopany fiainana, ireo izay ampahorian'ny tahotra ny fahafatesana sy ny fitsarana farany, mba halalan'izy ireo fa tsy avy amin'ny olombelona velobelo famonjena fa avy amin'Andriamanitra irery ihany. Dia miantso sy mbola tsy mitsahatra miantso an'ireo sasatra ny fiainana sy mavesatra entana tsy zaka, ary indrindra ireo mbola mangetaheta Jesosy zanak'Andriamanitra. Miantso izy satria maniry ny hanome azy ireo toky fiadanana mba afaka ny etaeta ao anatin'izy ireo. Ary tsy fifaliana tao tany ihany, misy fetra iandry no omeny an'ireo izay havana, fa izay tena tsara indrindra dia ny fiarahana tanteraka sy maharitra mandrakizay ao an-tapany iray. Isika izay miaino ankehitriny koa ry havana, mbola manketaheta ve ianao? Mbola topatopany onjam-piainana ve ianao? Mbola miaina ao anatin'ny tebiteby lava ve? Ka izay rehetra jerena atao maizina avokoa ka mila fandona amin'izao rehetra mifanena amintsika. Ary mitady ho kivy sy hamofo ve? Tokana ny vahaolana ho anao ry havana. Mibeba, ka raisy Jesosy ilay fahazavana, eny, manatona Jesosy ilay loharano tsy mety ritra. Fa raha tonga ao anatrehany ianao, dia ho afaka ny etahitanao izay ao anatinao. Amen. Ivavaka tompoko. Dia raha Lazara voninahitra no atolotra ianao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay. Fantatrao dia fantatrao tokoa ny etaetany tsirairay aby. Fa ny etaeta izay ombonanay dia mba ho fenonao ny fanahinao masina, ahafahanay manompo anao am-pifaliana, hifampitantana ka mba tsisy ho latsaka tokoa ny enady iray. Mangataka amin'ny fanahinao masina zay, mangataka ilay famindraponao ary zay. Rakofy an'izany zay Jesosy, araky ny teninao foana fa izay rehetra misy tombo-kase ihany inge no afaka miditra ny fanjakanao. Ilay fanahinao masina no hampisy tombo-kase anay, ahafana higioka ilay loharano velona, anisa mba hiakanjo fotsy tsara izay madio ka hidera sy hankalaza ny anaranao ry Andriamanitra. Fa amin'izay fotoana izay vao tena afaka etaeta ary indrindra ho vafanao ny ranomaso atao aminay tsirairay aby. Fa ny deny ety an-tany, ampafantaro hitan'ny olona rehetrarehetra izy Jesosy fa manana ny fiadanam-po, manana ny fiadan-tsaina rehefa tafaverina tanteraka aminao. Abio izay rehetrarehetra mbola verin-tsaina, mitady etaeta an'izao tontolo izao, meo azy mamaim-poana Jesosy. Le raha anao soa, hitondra famelan-keloka ary hanavao ny fanoloran-tena ny tsirairay aby. Mametraka an'izany aho Jesosy satria anao ny faniantsy makany satria amiko tokoa ka ndreto izay manantona anao. Hitaraina aminao, ilaza aminao izay rehetra mba matery anay, indrindra manoloana fihetsiketsehan'izao tontolo izao, totady andrebirebi indray amin'ny fifaliana izay tsy mitondra fahasarana mandrakizay. Androany ary Jesosy, raha andeha hivoaka ny tokantranony tsirairay eo amin'izao tontolo izao, hamarinao ny teninao fa zanako sy ny asan-tanako ireny dia ho raisinao adidy, ka na inona ho ataony tsirairay aby dia ho hamarinao fa tsy handao azy ianao fa hiaraka amin'ny foana hitahy azy ary indrindra hikolokolo azy. Dia misaotra Jesosy, mametraka an'izany eo am-pelantananao zay ary tonony aminay tsirairay aby rehefa soavana sy fiatiavana omenao anay fiterenao hoe aza matahotra zaho omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, sa efa tonga eo alohanao izay fahafahana etaeta.
atolotra ianao dia rasy mihatsara amin'ny voninahitra Jesosy. Fa ho anay kosa ataovy mahita fifaliana amin'ny androm-piainanay. Eo ampanarahana anao. Saotra Jesosy eo. Aleloia. Amen.